Takariva ny alakamisy fatelopolon'ny volana May taona 2024 miarahaba tompoklasy tompokavy tonga soa ianao ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manasa anao mpanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Afenosoka ny fifidianana solombavam-bahoaka no totosaina Aomaly tsikaritra fa ireo avy amin'ny fitondrana no hananao osoka sy alabato ary nanodikodina ny safidim-bahoaka nandritra ny andron'ny omaly. Hoy mpitondra teny ny vovonana fisaikina Paraina Augusta nankasitraka ny fihetsika ary nisaotra ny vahoaka malagasy nijoro sy niaro ny safidiny sy amanoloana ireny osoka ny baribary ireny moa ny teo anivon'ny vondrona politika firaisankina fanadihadiana nataon'ny Germain Nomenjanahary sy Ambola Avatsara. Fahapotehan'ny demokrasia sy ny fahamarinana toeran'ny fanjakana ny fanehoana alabato naseho ny antokon'ny fitondrana nandritra ny androm-pifidianana omaly. Naseho ny vahoaka malagasy fa mila fiovana ny firenena ka nindrodra ny aro ny safidiny rehetra hoy ny mpitondra teny ny vovonana firaisankina Paraina Augusta. Ireny endrika tsy fanaran-dalana ireny no antony nijoroany ny firaisankina no mafisiny ireo ary famiroso ny dia amin'ny famerenana any Madagasikara ho tany tandalana. Tsy ampiembotra antsika ny ramatahora ary efa zava-dehibe ny fihetsika naseho ny vahoaka izay nijoro niaraka tamin'ny firaisankina iaro ny fahamarinana manoloana ireo alabato matsiravina naseho ny ekipa ny fitondrana hoy hatrany ny fanazavany. Iza sono ny iaro anareo raha zay zao koa sy manao dia ho avela eo ve ty firenenantsika ty firenena kambana ty soanay sonina agnanovana amin'izao ho ane firenena ane taranaky faramandimby ane zanaky ane zafy zay gnanaovana nyty zavatra ty ohatran'izao mahatonga anay manao an'izao ka dia zay aloha dia misaotra an'le olo nagnampy anay misy nagnampy dame fembenana an'le raha vato raha mbola maro mbola mampiakatra sasana mampiakatra porofianana iny sasana avy mifaritana fa mampiakatra porofy dia hitanareo moa eo avao koa moa le azo raisiny fa sy mitombony izay zavatra ka dia eto ba miasoka ny CENI sy ny HCC mba aleo anareo ro mba ataovy mariny ty raha ty ny mariny any gn'ataovy zay sy mangataka hoe apio za efa indraiky mangataka hoe ataovy le mariny satria aminy zao dia efa mandeha resaka io ministre resy io dia manao mandresasa ohatriny manao préparation psychologique manao maresasy nefa dia nivato avagny zay dia mahazo tatitra isandera isanora dia ve resy izy dia manao hoe maresy zany koa izy manao raha maresy zany mety tambaserasera ao ohatrany manao préparation psychologique zany fa hoe asa amony vaton'olo ao amin'ny HCC ao angambana zany daholo zay mba angatanay zany hoe efa samby aleonareo ataonareo hoe mariny fosiny gnataonareo fa sy hoe misy baiko indray mihidigna avany any dia hoe atesipesy atao lany ty mazary sy lamina nyty tanindratsika ty. Tsy voasakana tany amin'ny fampirorona mialohan'ny fametrana ny antota-taratasy ny tolona izay natomboka dia ny alabato indray no nataony hoy hatrany ny mpitondra teny ny vovonana firaisankina. Mazava ny tanjotsika dia ny anovany zavamisy eto amin'ny firenena ary tsy amelany vahoaka malagasy irery amin'izany ireo filohan'ny antoko dimy izay mivondrona ao amin'ny ity vovonana ity. Io dia fatahorana mataotro resy dikan'izay zany matazaka hay tazaka ny firaisankina zany hoe sy tian'olo le izy zay tena marina sy tian'olo izy zany dia mataotro resy izy sy hoe sy nangalabato izy manao eky izy tamin'ny voalohany tanareo le antso zay regny ireny 20 millions d'ariary regny ireny anefa élimination regny ataosika redressement fiscal regny affectation na fonctionnaire natao aby rehetrarehetra zao izy zany efa fantatry any izy fantatry izy zany dia ity zany amin'ny farany ty amizay aleo tena angalabato amizay fa tena ho rasy izy ty fantatry nane izy ne mba manananina de sondage any izy na renseignement généraux hoe efa tena sy tianareo misy ty fitondrana ty sy tian'le olo sy tian'olo sony le fitondrana zay zany io zay milazan'izay nan'io laza zay dia ho anay zany dia sy hoe sambola androsa hay zay sy androsa hay eo le requête eo le any avy eo koa le élection magnaraka eo koa le fiainagny politiky andavanandro fa ho hita asika eo amin'ny nombre ny amin'ny assemblée fa maro koa ny indépendant misy koa ny indépendant miaraka aminay misy koa ny indépendant mety miaraka amindreo any fa eo asika zany ahita anazy fa zay zany dia araka teninao zany satria le olo magnategnanay dia sy zao misy ny ampiembotra anay na dia ino raha resaka tribunal ampiasaigny ministère justice ampiasaigny le fitandro filaminana zay nge ny sisy mitazona an'io fitondrana io zany ny sisy mitazona anazy io ampiasaigny io fa dia atao kory fa le olo
tena fa miraiki-po aminay le olo sy azonay avela sy meseo zahay aza mataotra anareo fa zahay de isandrana foana fa anareo kosa de ampinareo zahay fa sy vitanay raiky ity. Efa mandeha ankehitriny ny fanangonana ireo pirofo manoloana ireo alatra maro samihafa izay nitranga nandritra iny fividianana iny. Tsy avelantsika ho baranainy sy ho fitondrana jolamboto toy izao no antsaka eto fa mila firenena vanona sy taranaka vanona isika mba ho fahamarinana sy fahamasinana ary zavatra tsara no amantarany ny firenenkafa any Madagasikara fa tsy ny ratsy toy ny fahantrana sy ny tsy fanajan-dalana intsony ho iatrany Iparaina Auguste. Tsy salasalana ny fibatany ny antoko avy amin'ny fanoherana ny maro anisy sahenanivon'ny anteny miram-pirenena raha ny fihetsika seho ny vahoaka malagasy ho ny mpanaraka raharaham-pirenena lahatra Andriamahatsangy. Tokony atonga saina ny fitonana mijoro ankehitriny ny fidirana antsehatra nataon'ny vahoaka aniady tamin'ny fikasana anodikodina ny safidim-bahoaka moaly ireny ho ny fanazavany azero manimenjanary sy mbola avatsara trany. Fa leo ny ponina eto andrenivohitra fa leo ny fitondrana misy ankehitriny izy ireo raha ny vokatra mivoaka ho an'ireo kandidata sy olom-bavam-bahoaka eto Antananarivo hoy ny mpanaraka andraram-pirenena lahatra Andriamahatsangy. Manapirofo ireny fa mbola tsy azo refesina ara-politika eto Madagasikara ny antoko izay matanjaka mivondrona ao anatin'ny vondrona politika firaisan-kina. Raha jerena mantsy hoy izy dia saika ireo kandidata natolotry vondrona io avokoa no mitarika raha ho an'ny eto Antananarivo renivohitra manokana. Midika zavatra ihany koa ny olom-pirenena tsy nanaiky lembenana intsony manoloana ireo osika sy ny fikasana angalabato ho iatrany ny fanazavany. Ny tendance tamin'ny élection présidentielle ihany zavatra hita ny antony lasako an'izay raha maro be no tsy nandeha nifidy tamin'ny élection présidentielle dia hitantsika nomaly iny zany fa maro be indray no nandeha nifidy ary nifidy ny antoko mpanohatra teto Madagasikara tao anaty fifidianana députation iny. Ny zavatra voalohany tsara ho fantatra aloha zany dia mbola anisan'ny matanjaka ny antoko lehibe anankiroa na telo izy zany zao amin'izao fotoana izao antoko hoe manana ny tendance amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara tsy ho tononika eto izy ireo fa anisan'ny lehibe eto Madagasikara zany. Ny faharoa ilasana an'izay koa dia ny fitrangan'ny indépendant amin'izao fotoana izao izay mameno ny tanan-dehibe rehetra koa eran'ny Madagasikara. Dika koa zany zavatra zany fa manomboka tsy miaraka amin'ny fitondrana intsony ihany koa ny ankabeazan'ny ataoko hoe distrika rehetra eto Madagasikara. Marina fa hoe mbola maro be ireo distrika izay mbola miaraka amin'ny régime présidentiel fa amin'ny ankapobeny ireo tanan-dehibe rehetra dia efa manomboka vadika indépendant na ihany koa mandeha aty amin'ny antoko mpanohatra. Io moa zany tsika mahita anazy amin'le résultat hoe manahoana tendance reto mpanohatra reto indépendant reto indrindra ho eto Antananarivo sika dia mety ahita an'izany koa anaty fotoana fohy fa amin'ny ankapobeny zany lazaiko teo hoe efa manomboka mirona makany amin'ny fialana tsikelikely an'izao fitondrana izao ny vahoaka malagasy izay naneho safidy no mahasava ho azy satria safidy malalaka tsy nisy lacrymogène intsony teo, tsy nisy teritery na teo ary ireo alatra maro isan-karazany izay raha mahita io moa efa hita sihany tamin'ny eny aman-jery ny filazany zareo hoe mitovy amin'ny fanao tamin'ny présidentielle ihany ny anaovantsika an'ity députation ity kanjo zany zao azo mifelaka tamaina avy amin'ny vahoaka izay mazava ny lalao fa na tamin'ireny présidentielle be da be olona tsy mifidy ireny amin'izao fotoana izao. Taratry ny fifidianana filoham-pirenena natao letrezana teo no natao omaly noho izany tsy maintsy nampiseho ny heriny ireo olom-pirenena resy lahatra iarady sy manoana ny foto-kevitra ijoroany ny vondrona firaisan-kina dia ny famerenana ny tany-tandalana sy ny mba hijery akaiky ny tombontsom-bahoaka ho iatrany ny fanazavana. Misy anankiroa ihany ny fanovana fanjakana dia misy zany le eny an-dalambe efa natao ny hetsika fotsiny izy fotoana nanaovana an'izy ireny talohan'ny présidentielle satria teny hoe naomby na tsy naomby ireny ny efarany. Ny hetsika faharoa dia ny fandatsaham-bato arera zao tontolo izao zany rehefa tsy faly amin'ny mpitondry ianao na faly amin'ny mpitondry ianao dia mampiseho an'izay zany hitantsika teo zany aloha fa misy felaka tamaina maromaro misy amin'ireo milaza no podro tsy podro misy milaza ho matanjaka tena tsy natanjaka mihitsy dikan'izay zany mazava be efa vonona le olona tamin'ilay fiarovana safidy ny maro isan-karazany ary fandatsaham-bato izay ateo tsy misy teritery indrindra ary élection de proximité ilay izy zany hoe azona raha maso tsara satria tsika eto Antananarivo moa fakana raha maso ny any tany Toliara ohatra na ny any Dego fa ny eto Antananarivo tsika raha maso ny any Dego azo ny any raha maso ary izay ngamba no antony hoe mahatonga an'ireo le tanan-dehibe rehetra izay nanaraka akaiky ny fiandeha fifidianana
ataoko hoe tsy tao anatiny ny ankabeazan'ireo le mpanoana fanjakana fa lasan'ny indépendant na taty amin'ny mpanoatra. Tokony ahatonga saina ny mpitondra ny zava-misy ankehitriny, indrindra fa manoloana ilay fifidianana ho filoham-pirenena natao amboletra teo iny. Ny fijoroan'ny malagasy niady tamin'ny alabato ny tranga tamin'ny reny faritra maro ireny dia mampiseho fa te hiova fiainana ny malagasy ary manoana ny foto-kevitra hijoroany ny antoko fanoerana ho iatrany ilahatra Andriamatsangy. Loko telo lehibe no hita ampisehoan'ny fifandanjahan-kery eny amin'ny anteny miram-pirenena ho ny KMF koa hoe fanabeazana olom-pirenena androany. Ivoaka ny maro anisa vaovao eny amin'ny anteny miram-pirenena vatany vao mivoaka ny voka-pifidianana ofisialy. Io ihany koa no maritra ny famarinana toerana ara-politika eto amin'ny firenena ho ny fanazavana. Andomianatina sy Andry Rakoto Malala. Mazava ho ny KMF koa hoe fanabeazana olom-pirenena fa loko telo lehibe no hita ampiseho ny fifandanjahan-kery eny amin'ny anteny miram-pirenena. Manana ny fomba fijery ny KMF koa hoe ka nilazany fa anana ny toerana eny amin'ny lapany tsy mpazasa ny tsy miankina. Misy amin'ilay olona nifidy tamin'ny élection présidentielle zany tsy nifidy tamin'ity élection législative ty. Misy olona tsy nifidy tamin'ny présidentielle zany nifidy tamin'ity élection ty na ilay olona nifidy tamin'ny présidentielle ihany fa niova safidy. Zay zany ny zava-misy ka amin'ity législation anankiray ity zany manana ny toerany kokoa ny atao hoe indépendant. Zany hoe izay ironany reto atao hoe indépendant zay olany reto zany no atao hoe tena hanana ny maro anisa milamintsaina ao anatin'io assemblée io de andrasantsika ny vokatry ny fifidianana vokatry ny fifidianana vokany ACC de ho hitantsika hoe iza no ilay manana ny maro anisa ary aorinan'izay iza no ilay afaka isitona ilay indépendant mba hanamafy orina ny fahefany ao anatiny na ny fisina ao anatin'ny assemblée. Ivoaka ny maro anisa vaovao iny amin'ny anteny miram-pirenena vantany vao mivoaka ny voka-pifidianana ofisialy. Izy fetrekany any amin'ny gouvernemanta izany ho ny fanazavana. Io ihany koa no mamaritra ny famarina toerana ara-politika eto amin'ny firenena. Raha vao mivoaka io voka-pifidianana io zany dia mivoaka ny maro anisa vaovao dia misy fentraikany any amin'ny gouvernemanta zay. Mazava ho azy. Dia raha ohatra moa mbola mahazo maro anisa ny ao amin'ny fitondrana mbola mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ametraka mbola fitokisana amin'ny gouvernement premier ministre amin'izao ve izy sa hanova premier ministre satria efa manana an'ilay atao hoe stabilité. Raha tsy azo ny maro anisa dia tsy maintsy hanendry an'ilay maro anisa avy eo amin'ilay premier ministre avy eo amin'ilay maro anisa hipoitra eo izy dia fanontaniana mipetraka hoe isy ve le cohabitation sa vao maika ho fragile ilay exécutif zay misy amintsika amin'izao fotoana zao. Mandresy lahatra ary mamporisika ireo rehetra voagasika metraka fitoriana eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mahakasika ireo tsy fanarandalana maro hita mialoha nandritra ny fifidianana ny KMF koa hoe manana roa andro aorinan'ny famoahana ny vokatra amin'ny fomba avoakan'ny CENI ny tsirairay ametraka an'izay requête zay dia amin'izao tokony fa miomana be dia be na ny ataoko hoe entre guillemets ny adalàna atao amin'ny sefokotany misy be dia be zany ny fioarapefy nandritra ny jour-J misy be dia be zany fa zay zany tenenako azy hoe mamporisika zay ny mpanao politika fa tadiavo ny pirofo ary rehefa pirofo tsy azo ivalozana dia entony anivony ACC dia ho hita eo indray ny toy. Mbola anatin'ny fanisambato tanteraka moa ny tompony andraikitra isanjokajiny amin'izao fotoan'izao atao ry ny Latsabato omaly. Miainginy amin'ny SRMV sampanapa ny Savato eny amin'ny distrika ny fanangonana ireo voka-pifidianana azo isaky ny birao Mpandatsambato. Izy ireo avy eo no mampiakatra ny vokatra ny amin'ny CENI Foibe. Anjara asan'ny SRMV ny fanisany ireo tahirikevitra ny alefa ny birao mpifidianana ka amariny ny fikajiana izay natao momba izany. Raha ny antotanisa, misy aroplombo zato ireo SRMV manerana ny Madagasikara. Manana hatramin'ny 3 jona izao izy ireo, anaterany ireo antota-taratasin-Datsabato mirakitra ny voka-pifidianana any amin'ny CENI. Manana 10 andro kosa aorian'izay ny vao miara-mahaleo tena misana ny fifidianana, ikirakirany vokatra mialoha ny amohan'ny vokatra vonjimaika. Vaovao manodidina ny akon'ny fifidianana natao omaly kosa indray. Tamin'ny foloara alina vao niravina ny savorovory teny amin'ny birao Fandatsambato teny amin'ny EPP Antsabe boriboritany faharoa omaly. Tsy mitombona ny voka-pifidianana sy ny isam-bato nivoaka ho ireo délégué de vote avy amin'ny firaisan-kina akantona mpitrotra ireo vahoaka nanaramaso teny an-toerana niezaka nandamy mandarany sy olon-tena avy amin'ny CENI ka noraisina sy nalefa eny amin'ny CENI ny ACC ny fitarainan'ireo délégué de vote avy amin'ny firaisan-kina. Fanadeny.
Ny afara tamin'ny savorovory sy fifamarina tato anaty birao fandatsaham-bato any tsy fifankazahoana nisy teo amin'ireo délégué de vote ny olom-pirenena nanaramaso ary ireo mpitambana ao anaty birao fandatsaham-bato eto amin'ny EPP Antsabe, birao fandatsaham-bato Larana faharoa Aboriboritany faharoa. Efa nanomboka tamin'ny fisokafan'ny birao fandatsaham-bato no natsikaritra zavatra fahafa sy mampiayay nataon'ireo mpitambana ao anaty birao fandatsaham-bato ireo délégué raha ny fitantarany iray avy amin'ny firaisan-kiny. Nandeha maraina miditra zay tonga zay amin'ny 5 sy 7 efa nisokatra ty bureau de vote-nay ty efa nirehitra ny jiro ry zareo membre tato efa nikenikena teto dia zay tetsy nisy lehilahy raha zay no voaka nijerenay teo dia aveo zay moa lasa nandeha mividy cahier sy stylo dia miditra izahay dia ty uriny ty sisany nataony hoe ty ny urina idiko ozy izy aldo dia miditra amin'izay zany midira ianareo dia mba niteny hoe nga efa vita ny sinian'ny le bureau de vote dimy efa vita hoe ie aldo efa hitako manao sinian'le bulletin nanontaniako satria mahadélégué fotsiny no nitenenako anazy hoe zay nge tokony anatrika ny zavatra io hoe dia hoe efa vita izy fosy patricia hoe tsisy formation zany zay kosa aloha anazy formation hoe manatrika an'ireo bureau de vote dimy fidireo dia le vice président manao sini. Taorian'ny fanisam-bato no tena nitranga ny olana voalazan'ireo olom-pirenena nanaramaso fa nentin'ny filohan'ny birao fandatsaham-bato nivoaka ny efitrano ny firaketana an-tsoratra sy ny latsa-bato rehefa raikitra ny savorovory tao anaty efitrano. Tokony ho fantatra aloha le historique an'le zavatra nitranga teto androany hoe inona avy le zavatra tsy napety tato sala amin'izany fa ohatra hoe io azo velavelarinareo io zavatra ireo nefany ireo va netin'le zany ny enina teo hoe nety président de vote nitsoko ireo zavatra rehetrarehetra ireo teo ny vato tompoko dia teo ireo fa volombelona daholo satria reto nijanona tato reto le vato satria zay le asa avoaka daholo rehefa reto taratasy aterina mbola tsisy feno reto taratasy ireo reto taratasy ato reto ve reto taratasy ato reto ve reto taratasy ato reto 624 anisan'reto reto ve afaka hoentiko andeha hiaraka andehanao réquisition police hoe police reto za ve niditra teo ve ny tena sura ve anao ramse fa niditra teo nitondra zavatra ve niditra teo tondra anao reo netinao miaraka amin'ny rigondry aloha le olona rehetrarehetra reo anazava io misy olo mitondra zavatra ve za niditra teo nitona fanazavana ny filohan'ny birao fandatsaham-bato fa tsy nisendrika fangalaram-bato na kely azy anandritra nizotra mpifidianana ny tsy fanenkenina avy amin'ny ankilany nivoaka mpifidianana vonjomaika no voalaza fa niteraka ny savorovoro ka tonga hatramin'ny fifampikasihan-tanana raha ny fanazavana raha nisy en'izay endrika alabato zay na nisy endrika tsy fanarahan-dalàna na ray azy na nkely azy dia efa alohan'ny anisanay vato dia efa nanao fitarainana ny solontenany candidat tsirairay avy fa afaka manontany ny solontenany candidat tompokonareo teo izy maraina nanomboka tamin'ny enina hatramin'ny alohan'ny anisanay vato hatramin'ny mpanisa vato fa tsy nisy olana mihitsy ny anay tompoko fa le olona tany ivelana ny nampatonga anay lasa nisy korotana be tato izay hoe misy miandany amin'ny rakoto misy miandany amin'ny rabe dia ry zareo no misaviritaka be dia nefa rany nisy namanay voankazo tanana mihitsy tao atokotany tao dia tsy tafiditra zay tsy hitako eto moa izy lasa tsy tafiditra tato zay nanamafy anefa ny délégué de vote avy amin'ny firaisan-kinina fa tsy mitombona ny isam-bato nivoaka tao ariany fa nisam-bato tsy mitovy ny fanazavany ny isan'ny mpifidina an-datsabato voaraina izy ireo sy ny isan'ny mpifidina an-datsabato navoaka ny filohan'ny birao fandatsaham-bato raha 900 isan'ny mpifidina an-datsabato dia nitombo avroeny izany ka lasa 530 sy 400 izany tamin'ny ora farany tsy nisy intsony ny fikasihan-tanana raha ny fanazavana ariva teo zany andeha amin'izay fanisam-bato dia teo amin'le fanisam-bato zany nisy korotana satria ny nandeha fanisana dia nandeha lanto tonga dia zay ilay izy dia menimeny natato anatiny aloha
dia menomena dia mangina izy izy aldo fa etsoko polisy anareo raha zoako maka polisy amoaka anareo menomena nangina zay dia menomena ny tany ivelany dia hoe tsy marina io izy io tena tsy marina le izy dia menomena dia lasa izy nandeha nalaina mandahanay ireo rehetrarehetra ireo le teo dia netiny nandeha lasa izy nandeha voaka zay no niteraka olana teto fa tsisy fikasihan-talana teto ny PV ny mpanisa vato efa nasainy nanao sinimeloha zay mbola tsy nanao sinina ray ary zay zava-nisy teto tompoko dia zay no niteraka olana mihitsy dia zay nampihetsona ny mpanao gazety sy ireo an'ireo dia ity taratasina ity zanako ity moa zany nanisa teo hoe 200 teo dia vetivety tena seny nataoko 3 ohatra zao ty fa hoe efa 414 zao fa mila ampitovina an'le PV ary le izy manay zany nareo fa misy zavatra manasalo manay mihitsy tena manaza inona le tena lefa am'le isa satria hitany daholo ny olona tonga mifidy teo ny tena marina dia tsy marina io isa 435 io zany tsy marina io satria fantatrainy tonga mifidy fantanay tsy tonga mifidy tsy nentina nanao soniny taratasy firaketana an-tsoratra na ny PV hatramin'ny farany délégué de vote avy amin'ny firaisan-kiny nisy hatrany ny fifanazavana sy ny fifamaliana teo amin'ny andaniny sy ny ankilany nandritra ity savorovoro ity nanjavona tsy hita popoka ny lisy mpifidianana sy ny taratasy maromaro avy amin'ny seni tokony tamin'ny 7 alina sy fahefany hatonga teny an-toerana nisy olon-tena avy amin'ny seni nandamy mandraraha noraisina ny fanapa-kevitra ka nofaranana ny firaketana an-tsoratra na ny PV ary noraisina ny fitarainan'ireo délégué avy amin'ny firaisan-kiny anjara ny seni sy ny SCC no andinika ireo fitarainana ireo andrasana ny toy ny tiraraha ity any Mahajangany kosa indray anisy andian'olona ny daroka sy ny kasy tanana ary nahazo fandrahonana ho faty ny kandida ny firaisan-kina ao Mahajanga Iafakandro Christian atao arian'ny afatratraran'ireo anikasa Angalabato tamina birao mpifidianana iray atany Mahajanga no niseho izany famonona sy fandrahonana ho faty izany raha ny fanazavany tamin'ity androany ity Antsiprian zay candidat numéro 1 miaraka mitady miaraka aminina tata nanday karaha-pifidiana nanday Retfona mangala baton tarhana teto. Anao iza pangala bato ti. Anao mangala bato. Ay mibuana bagau. Mibuana bagau. Mibuana bagau. Ele na penota lá não. Não ia. Nada. Zavanitranga tao Mahajanga nandritra ny zotra-pifidianana natao omaly iny. Raha ny loharambavao dia tratra ny kandida ny firaisan-kina teto Mahajanga saika nahosoka sy Angalabato tamina birao fandatsaham-bato iray ny mpanarady ny kandida ny volomboasary tao an-toerana. Dia nisy kahana-kefatra hitanay 3 bout de papier dia ray permis de conduire. Rehefa tonga tampoka zay tsy navita nanao ny asany ny délégué zay mipetraka eo satria tsy afaka nanao an'izay fampidirana an'izay olona zay mivantany satria zay nanontany hoe inona ataon'ity olona ty ay zany karaha-pifidianana tsy manana izy fa
juste permis biométrique no nanana de rehefa zay ka zay nisy de nanontany zay tsy mino an'izany aiza ny anaran'olona ty de nysavana taizanao nifidy tamin'ny élection présidentielle tamin'ity toerana ty aiza tokony tsy miova io de eto tadiavina tsy ao ny anarany mitetezinay daholo ireo barao mpandatsaham-bato tao amin'io toerana io folo mahery tsy nahitana ny anaran'io olona io anatin'izay mbola manamarina an'izy io nahitany asimokely sy lehilahy rasta anankiray zay tsy fantatra ny anarany tonga moto niditra tao de rehefa nahita an'iny zahay niataka kely fotsiny de nahita fa ohatra ny bokiboky posiny de tsy mazavazava de tonga de niantso mpitandro filaminana zahay hoe misy zavatra ohatraohatran'izao misy passé amin'ity toerana ty fa tongava ty nareo de zahay moa zany tsy tia nankorotana ny toerana misy fandatsaham-bato mba tsy hamonondro azy de niboaka ivelany zahay de tonga mpitandro filaminana be deaibe teo nanao fisafona teo de niandry tsy fantako isambotra azy sa tsy isambotra azy fa zahay efa nandefa antso de iny reo nivoaka rehefa nivoaka reo ny mpitandro filaminana nefa jereko tsy misy réaction zany isambotra azy de zay no natonga anazy tonga de nitolona azy tonga de nisambotra azy nomaly hoe tsy milefa anao de amizay mba ho hitany mpitandro filaminana raisindreo izy de indro fa nisy karaha-pifidianana maromaro tao am'posiny sy vola de raisiny mpitandro filaminana izy hitantsika nomaly iny aorian'ireny zavanitranga ireny anilazy Afakandro Christian candidat ny firaisan-kinina eto Manjanga fa nisy andian'olona ny daroka sy nikasy tanana ny tenany raha izy nivoaka ny Braony Zandarka iazo ny fiarany teny amin'ny arabe anisany koa ny fandrahonana azy ho fatana ndritra izany fotoana izany raha ny fanazavany de rehefa zahay am'izay zany andeha hivoaka de hoe aza miady tsony ianao Afakandro alamino fa tsy tsara fa ho vita ihany ny élection ty de rehefa aveo monkony zao andeha hiboaka fa nagaga zany tafavoaka le asimokely zany tafavoaka le asimokely de gaga zahay de bon zahay zany nandeha nivoaka andeha anampina le tombiliko satria le tombiliko zany efa gare ivelany tombily ny gendarmerie de zany de hivoaka be deaibe zany ny olona atao misy tiandiany tanora maro sy ireo sécurité misy eo amin'ny telopolo mahery angambany eo amin'ny 40 à 50 eo zany ny olondreo niandry anaty tamin'ny fiarako tao ny acerclevandreo de tonga de nisy namono zao io ny navokako tamin'ny vavako tao vaky mivavako izy io vaky mivavako ary profony zany ireo gendarmerie nahita zany komikomoka tao raha daholo mivavako nomaly de io tanako voadaka zao sady vangoindro amin'ny baton zany atoko ato amin'ny sokako ato zany marary izy io tsy afaka mihetsiky miatokako zany am'izao de zaho zany nanoloana ny zavatra rehetra reo zany rehefa nandalo nisy ny fifamalina de nisy ny menace de mort ka noho izany raha misy ny mahafaty ahy raha misy hoany mahafaty ahy de tsy afaka miala amin'ny abdala général ny tenako satria navoaka mivavany zany teny zany ampodiko raha misy ny mahafaty na mamono ahy de tsy miala amin'ny abdala général ny tenako fa vavana navoaka mivavany zany ary tsy vitan'izany tsy maintsy ametraka plainte de réserve ihany koa ny tenako ary ametraka fitoriana no ny ratra zay nahazo ahy io anatin'ny tsy fahasalamana noho izany ity candidat natolotry ny firaisan-kina ao Manjanga ity amin'izao fotoana izao isan'ireo candidat matanjaka sy manana ny maizazy ao amin'ny distrika ny Manjanga Afakandro Christian izay nanome tokony vahoaka ny Manjanga afa hijoro hatrany hiady ao amin'ny tsirariny mba tena Madagasikara lavitry ny kolokolo sy ny fahalovana no misy eto amin'ny firenena izay ny vavao avy any Manjanga fa ho any amin'ny distrika ny Soalala kosa isika amin'ity vavao manaraka ity amitaky ny anafoanana tsy misy fepetra ny voka-pifidianana rehetra ao amin'ny distrika ny Soalala ireo candidat telo hafa akoatra ny candidat ny Volomboasary any an-toerana osika tsoroa amantano izy ireo ny fifidianana natao ary natao amboletra sy anampiasana herim-pamoretana ny antsiprian'izay roa andro mialohan'ny androm-pifidianana no efa tany am-pelantanana ny candidat ny Volomboasary ao amin'ny distrika ny Soalala ny antsasa manilan'ireo karne ny bileta tokana manerana ny barao fandatsaham-bato ho ireo candidat telo hafa mpifanandrina amin'ny Volomboasary any an-toerana androany filoham-pokotany maromaro mpanaradian'ny Volomboasary no nahatratrarana izany ka nilaza ny sambotra azy ireo ny manam-pahefana taloha ny fiatrena ny fifidianana akory anefa ny agagana rehefa tonga ny androm-pifidianana ho ireo candidat mpifanandrina fa banga avokoa ny karne ny beleta tokana tonga teny anivony barao fandatsaham-bato de efa nandia zany ny fitarainana maro isan-karazany
fanapanatenareo fa hosamborona daholo reo président bureau de vote zay manky ny carnet misy bulletin tokana any am-pelatanany dia nanatena ny candidat dia nyroso ihany amin'ny élection ny andron'ny élection alohan'ny anomboan'ny élection dia fantatra fa banga daholo ny carnet ny bulletin tokana manerana amin'ny bureau de vote rehetra natao fitarainana dia setrin'izany mpitandro filaminana feno kalaky nampandeha ny élection ankeriny taorian'izay niroana daholo ny délégué ny candidat rehetra tanatin'ny bureau de vote fa lazaina fa tsy ara-dalàna ny ankamaroany valopolo isan-jato ny délégué navoaka urna feno zareo ihany ny safidy vaty tiandreo atao anaty urna rehefa tonga ny arivariva teto atapy-tanàna dia nitaky zony ny vahoaka marobe sy ireo solotenany candidat ary candidat ijery ny fanisambato zay nidina amin'ny bureau de vote tsy azo atrena fa ny lehibe ny district sy solombavam-bahoaka izay sady candidat numéro 2 niantana eo sy ny mpitandro filaminana araina gendarme sy polisy ary maramila dia rehefa nanatona zay anytany fa manino tsy sokafana le anina dia nilaza le solombavam-bahoaka io lehibe ny tanàna fa tokony hotifirina ary tena anifitra ilay mpiambina azy polisy avy any amahajanga mikalaky dia niparitaka le vahoaka dia niafina tao anatin'ny vahoaka lehibe ny district mijery fotsiny ny fahafantaranay azy efa nomaniny sy solombavam-bahoaka ny anifirana be ny tanàna ka andriamanitra moa zany mbola niaro dia very tao anatin'ny vahoaka marobe tao ka noho izany tsy panay marindrano ny fifidianana tatia solala satria fifidianana tsy nikarakarainy sedy fa lehibe ny district ny OMC ary ny renfort avy amajanga mpitandro filaminana no nikarakara azy ankeriny manaraka an'izany mangataka izahay ny anafoanana tanteraka ity fifidianana ato amin'ny district ny solala ity iverina eto andrenivohitra isika amin'ity vaovao manaraka ity mbola mitana anisan'ny mpanarabavao ny tranga mamoetra niseho teny amin'ireo birao fandatsaham-bato atetsy amin'ny boribory-tany fa efatra omaly nandritra ny fanatanteraina ny fifidianana ho solombavam-bahoaka nisy ny fijoroana vavolombelona ary nanatsikafona ireo fandikan-dalàna sy endrika fifidianana ny safidim-bahoaka nataon'ny kandidat-mpanjakana nandritra ny latsabato eo amin'ny fandraisam-peon'ny Ando Miaratila sy Andry Rakotomalala. Namaky bantsilana ireo fandikan-dalàna miopampana nataony olony volomboasary tao amin'ny boribory-tany faefatra omaly ny mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny candidat Rasimanana Paulbert na Irosy io atoandro io feno ny pirofy eo am-pelantanana ho izy ireo tsy mbola nisy fifidianana fenosika sy alabato takiny natao iny ka tratra sy ananana pirofy antsary na tamin'ny alalany oronampeo ho izy ireo nanaovany ekipan'ny TMH asaratsy nandritra ny latsabato omaly izay tena miendrika fangalaram-bato ny tao amin'ny EPP Anosobe sy CEG Mandrangombato 2 ho ny fanazavana. Zareo moa zany fihetsika amin'ny ankapobeny asehony zareo dia mitatitra olona misy olona ray zany mitatitra karazan'olona izay marianay fa tsy poniny aty amin'ny 4e arrondissement mandeha mifidy isaky ny bureau de vote dia zareo zany matetika mifagnome signal ny fihetsika amin'ny telefona dia mifampiantso dia manao mission mihitsy zany zareo satria avy eo amin'ny CGS EPP Anosobe zareo dia manome baiko indray hoe mandeha makeny anamotana izay marianay fa mbola nananay pirofy ihany koa fa le olona irahany zareo tsy mahita akory ny bureau de vote izay anirahana anazy dia manontany mazava tsara zareo hoe aiza ho aiza le izy mpamaly moa zany azonay feo hoe eo amateranamotana no mitsofoka teo amin'ilay zarantsika zavatra farany tsy fantatra mazava moa le inona ny zarainy zareo tao manarak'izay koa zany tety amin'ny fokotany Mandrangombato zany dia nisy tanora vitsivitso izay avy amin'ny TMH ihany manangona kara-panondro sy kara-pifidianana fahafantaranay le izy zany dia ohatry ny hoe alainy zareo zany le kara-pifidianana sy kara-panondro dia angazeny le olona izay hita ohatra hoe manao propagande any amin'ny candidat hafa dia tsy afaka mifidy le olona fa zareo manatanteraka an'ilay fifidianana amin'ny kara-pifidianan'ilay olona sy ny kara-panondron'ilay olona. Voapirofy tamin'ny alalan'ireo fihetsika naseho amin'ireo olona ireo fa novidiana mihitsy ny olona hifidy hoy ny fanamafisana. Diny mihitsy ny olona mpifidy satria misy olona avy mifidy dia efa misy olona manara-maso avy ety avelany avy eo anaty 4-4 fotsifotsy manaraka an'ilay olona le izy mivoaka ivelan'ny vavahady avy eo manolotra vola.
dia zareo ilay vao miteny masy zany manolotra vola. Dia misy indray ekipa sasany tonga dia mitondra olona fotsiny avy any ivelany avany dia taritiny ao amin'ny bureau de vote ambony rihana tao amin'ny CG Anosy tena hitondrany zareo. Raha iverenana nitranga niseho anisaviritaka ny mpifidina nomboka omaly atoandro. Olony volomboasary iray no nahatratrarana bilita efa misy marika mialoha na bulletin précoché sy karapanondro teny amin'ny bureau fandatsambato teny Anosy be. Ny afara tamin'ny fisamborany ilay tovolahy izany asaingina natrany maro afa tsy tonga tany amin'ny bureau polisy akory ilay nosamboriny. Tondro ny solom-bavam-bahoaka sady kandidara sy manana Paulbert na Hirosy ny kandida mpanjakana ao amin'ny boriboritany faefatra no tao ambadika ity fanakorontanana ity. Nijorona nohitra izany ny tenany ary nilaza fa tsy anaiko mora foana ny fandikan-dalàna izay niafara tamin'ny fandrahonana. Ankoatra ny Hirosy, kandida hafa tao amin'ny boriboritany faefatra ihany koa no nilaza fa metraka fitoriana manoloana ny familivilena ny safidim-bahoaka tao amin'ity boriboritany ity. Any Ambatonazaka any kosa indray atseka eny nitetika mety hanodinana sy amadihana ankitsirano. Ny voka-pifidianana vozomaika eto Ambatonazaka ho ny kandida ny firaisan-kina Fidèle Razarapierre. Nanao fanambarana ny tenany androany niaraka tamin'ireo hampanaradia azy ao Ambatonazaka ao. Ny antsifrian'izay. Mametraka ny aiainy manoloana ny fikasan'ny olom-panjakana ao Ambatonazaka hamadika ny voka-pifidianana ny antoerana ny kandida ny firaisan-kina ao amin'ny distrikta Ambatonazaka Fidèle Razarapierre. Mahagaga ho ity solombavam-bahoaka ity ny fahitana fa misy olona tsy tonga mandatsabato kanefa vao isa ao anaty voka-pifidianana tahaka ny seho tany manakambahina antsinanana. Misy délégué mpanjakana ihany koa amin'ny maka ny antota taratasy-pifidianana amina komunina sasany kanefa tsy mikatona io taratasy-pifidianana io. Manoloana izany, milaza ny tsy anaiky mora izany teti-dratsy ataon'ny sasany izany ity kandida ny firaisan-kina ao Ambatonazaka ity sy ny mpanaradia azy. Noho izany, eto zay dia efa mametraka sady. Fa raha misy miavaka hanova kitsirana an'izany vokom-pifidianana zany ho amin'ny tombotsoan'ny olom-boateny satria matahotra no voaisitra eo amin'ny toerana rehefa tsy mahazo vokatra mahafaly ny mpitondry mpanendry dia verinay fa sangy metra loza atsy azy na ekeny dia ijoro zay anohitra amin'ny herinay rehetra azay mety heritreritra hametraka zavatra fa hafa eto ampitanàna Ambatonazaka sy distrikta Ambatonazaka ty. Misintona sainareo zahay riseny mba hiasa ankitsoko ary ao anatin'ny fandalàna ny fahamarinana. Mino zahay fa mitovy amin'izany heritreritra izany nareo. Eto kosa dia mametraka izay ho an'ny mpitondra fanjakana. Raha ohatra ka mizotra any amin'izany ambolety izany nareo dia ijoro zay ary tsangana anohitra zay. Raha petraka amin'reto olona atorianako reto izay mbola soloteny reto fa mbola tsy zahay mianakavy fa izay mianakavy efa hitanareo sarotrina ny tamin'ny faradoboka. Raha petrako amin'reto ny fanontaniana ary androany hoe manaiky ary venareo raha ho avadika ny voka-pifidianana dia tsy ao anaty lisitsika. Zay zavatra napetraka le fanontaniana dia mba ho azontsika tsara hoe inona zavatra misy androany, inona ny eritreritry ny olom-boatendry mpitondra androany ambolo-korotana amin'ity tanàna ty. Dia eto zay dia miteny aminareo tokony raiky fanjakana fa tsy zahay no antony nahatonga ny korotana fa reo olom-boatendry napetraka reo aty aminareo no manao zay tsy havanana. Vonona n'olotra nenay ho an'ity tolona ataony ity zay aleo dia apetraka tsara. Fa rehefa mifandontsika tsy maintsy misy maratra. Dia apetraka eo ny resaka trafikena memahery iny ambava homana apongy eny. Miantso ireo mpanaradia azy rehetra ao anatin'ny vovonana firaisan-kina eto Ambatonazaka moa i Fidèle Razarapierre ivoromaika amin'ny asabotsy ho avy izao andinihana ny zavatra tokony atao sy ny paikady rehetra ahafahana misoroka izany tetika maloto ny tompona andraikitra ny antoerana izany. Fa tonga tetsy amin'ny CRMV Mahamasina ny maraina teo ny kandida fetra Lalamjafy Milolona avy ao amin'ny boriboritany fahadimy
sy ny kandida feno Ralambomanana avetsy amin'ny boriboritany fahatelo. Anambaran'izy ireo nandritra izany fa mba hitazomana ny safidim-bahoaka ary iarovana ny tena safidim-bahoaka no antony fanaramaso nataon'izy ireo ny maraina teo. Jeromel Minjanary sy mbola avatsara. Nahitana osika sy alabato avokoa ny ankamaroan'ireo biro fandatsaham-bato tao amin'ny boriboritany fahadimy. Fividianana olona hifidy ny kandida miaraka amin'ny fitondrana ny tena nisongadina tamin'izany. Tambazana vola ireo olona ireo ary omena taratasy kely akana tampony ho an'ny androany. Hoy ny kandida fetra Ralamozafimololona. Na izany aza tsy nampiovany safidin'ny vahoaka ao amin'ny boriboritany fahadimy izany ka nahatonga ny kandida natolotry ny firaisankina hibata fandresena raha nivokatra vonjomaika voaray tamin'ny alalan'ireo fireketana antsoratra ho iatrany ny fanazavany. Hatreto izany dia raha antsika mahita ninona vavany sasany milaza fa nanao bodro mitarika ny avy aty amin'ny firaisankina na tsy vokatra ofisialy aza dia fanontaniana mipetraka raha tsy nanao an'ireny ireo olona ireo mety ho nanahoana ny vokatra dia anjarantsika manaraka ny vaovao zao no milaza hoe mety ho zao ny vokatra raha tsy nanatanteraka satria nanisany zany amanjatony mampanantenena vola sy fitaovana tany Mbatokaranana nitaterana olona tamin'ny minibus tany amin'ny toerana ny akamaroan'ny toerana rehetra akoatriny ataoko eny anala mety tsy te nisy ihany koa fa tany amin'ny toerana maro fokontany maro teo amin'ny boriboritany fahadimy dia nitaterana olona ary nomena kara-pifidianana an'olona ny olona ny karamaina mba andeha hifidy satria fa araka ny tengy teo miraha tsy kombakomba mody mamadibadika fotsiny mody mampita dia mody mamadibadika ilay boky ireo olona efa voahomana mialoha mba afahan'ireo olona mifidy zany ny zava-nisy tany boriboritany fahadimy sady tiona ny ray ao anatin'ny maro zany efa araka ny teniko manona ny vokatra sy ny tandasa amin'izao fotoana izao be izay pasany zatra ny lalan-dririnina dia zany sisa ve niendrika atao fomba atao mba ampandresena ny tenany za miny fa tsy mendrika fa nilozan'ny toetrandro zany ary le vahoaka koa efa mahatsapa fa tsy vidiana misy ihany misy sahirana ihany tena mbola mivarotra ny safidiny fa le tonga tsy mivarotra ny safidiny folona avany velona mihitsy bataina andao hifidy iarany satria misy avany Ambomahitsy satria fantatra le olona teo misy mahalala be lehibe misy avany toaka zany raha ohatra mitranga teo zany nakasitraka ny mponina ao amin'ny boriboritany fahatelo kosa ny kandida feno Ralambomanana nambarany fa vonona ny tena ny anony asa efa natao dia ny tondra ampahamarinana ny fitaterana ny tenin'ny vahoaka ao amin'ny boriboritany fahatelo eny anivony anteny miram-pirenena. Raha ny fandehan'ny fividianana dia hitantsika fa betsaka ny tsy lavorary betsaka ny tokony harenina fa andraisantsika lesona ho antsika rehetra ny zavatra nisy. Eto dia mitondra ny teny fisaorana ho an'ny mponina eto amin'ny boriboritany fahatelo tsy akanavaka na ny ireo nanefa ny adidiny ary eto dia mampanantena ny vahoaka fa hiezaka hatrany hanao ireo asa izay efa natomboka ary hiezaka hanao tsaratsara kokoa sy hanamafy izay fiara-miasa amin'ny mponina sy hitondra ny feon'ny vahoaka izay ary hitady ny tolo-dalàna izay mety mendrika ho an'ity boriboritany fahatelo ity. Tsara moa ny manamarika fa tonga teny anivony SRMV Mahamasina ireto kandida ireto ny maraina teo nambaran'izy ireo fa mba isin'ny fangararana ka ivoany tena safidim-bahoaka marina no antony nanaovana ny fampitahana ireo fireketana antsoratra natao. Tsy misy fahavalo akoatra ny alabato ny fanamafisan'ny kandida tsy miankina iray atao fandrina misy ny erzika azahoan'ny fanoherana ny maro anisa eny anivony anteny miram-pirenena raha tena fifidianana madio sy mangarara no natao ho ny fanazavany. Nizotry araka ny tokony ho izy ny fifidianana solombavam-bahoaka tao amin'ny birao fandatsaham-bato fa-20 ao amin'ny komina Sandrada raha ny hita nandritra ny latsabato nataon'ny kandida Milijaona Rado avy amin'ny tsy miankina. Tsy manam-pahavalo ny vovonana ankoatra ny alabato sy ny fanodinana ny safidim-bahoaka ho ny fanamafisana. Ny zavatra anankiray fantatra aloha dia izao hoe anankiefatra izany ny kandida eto amin'ny distrika amin'ny Fandriana ka araka ny fanilazana hatramin'izay tsy manam-pahavalo izay fa manana mpifaninana. Ny andro tokana fahavalonay dia ny halabato ny fanodiko-driana vato satria mbola misy ihany moa ty le hoe arotsaky ny atoko iny na zay moa efa nirotsaka amin'ny tsy miankina fa tohana ny vondrona rototo ka rehefa inonay maromarina fa raha arahana tsakany sy andava ny safidy ny vahoaka dia manana erzika ambony be zay tafiditra anatin'izany antenimera zany ary dia handrainy andraikitsay hitsikerana zay tsy mety hitondra sosikevitra mahony ahafahana mamoaka ny firenena amin'izao olana lalina zao. Tao
amin'ny fokotany ampasina distrika Anambositra navitrika ihany koa ny mpifidy. Tsikaritra tao anatin'izany kosa nefa fa tsy nisy ny mpitandro filaminana ny birao fandatsambato. Ny quartier mobile no niantoka ny filaminana. Tsy niatrika ny fifidianana ihany koa ny sekretera ka olona 4 ihany no niandraikitra ny birao fandatsambato. Eto ihany koa dia miantso ny fahendren'ny rehetra ny kandidat sy ny mangarara amin'izao fifidianana izao. Nizoraka amin'ny filaminana tsy nisy raorao ao daholo ny délégué candidat misolitena azy ireo mijery ny fanarahana ny fifidianana everiko fa mandeha milamina tsara zay nirarina mbarabaratonga ny arivany andro isy fifidianana madio. Io zany Andriamanitra mandaritra ny zavatra rehetra ary everiko fa ny candidat anankidimy dia olona kristianina daholo. Navarina ary dia katolika daholo ny candidat anankidimy dia everiko samy ezaka anaty zany resafidim-bahoaka zany hoe tsisy ho sanatria amin'ny volany roany amin'izao andro fifidianana zao na nampy olona. Azo antoka araka izany azon'ny fanoherana maro anisany amin'ny antenimieram-pirenena raha tena safidim-bahoaka marina no ivoaka eo ho ihany fanazavana. Farany tetiandro navoaka ny voamiramaleo tena misahana ny fifidianana dia ho anelanelany valo hatramin'ny 12 jona no amohan'ny CENI ireo vokatra vonjomaika tamin'ny fifidianana izay hosolom-bahoaka natao omaly. Manana 10 andro aorian'ny fametrahan'ny SRMV ny antota taratasy mpifidianana ny CENI. Andrinian'ny taratasy voapetraky ny SRMV izay hanomena 5 andro hikirakirana ireo antota taratasy avy amin'ireo birao fandatsaham-bato. Raha voatazon'ny CENI ny datin'ny 20 jona amohana ny vokatra vonjomaika dia any amin'ny 14 ny volana jona any no tokony ampafantariny fitsarana avo momba lalam-panorenana ny vokatra ofisialy. 10 andro aorian'ny famoahana ny vokatra vonjomaika manko no hanomezan'ny ACC izay vokatra ofisialy izay. Fa hoarahitsika toy izao manaraka izao kosa ireo voka mpifidianana vonjomaika navoaka ny CENI tamin'ny 9 ariva teo ho an'ny teto amin'ny faritra Analamanga manokana. Faritany Analamanga distrika Antananarivo Atsimondrano tamin'ireo birao fandatsaham-bato 3 amin'ny 4 sy 900 mpifidy voasoratra anarana sy 12 arivo nandatsabato 13 sy 900 tapandraisana anjara ary 9 faingo 1 isanjato toy izao kosa ireo teo amin'ny laharana 3 voalohany. Nahazo isambato 4 faingo 3 isanjato ny laharana faefatra rary manarivo voangany Bertine avy amin'ny vovonana Firaisankina. Nahazo 4 faingo 7 isanjato ny avy amin'ny Irimary tsy vahiny Solo Andrianony. Eo amin'ny laharana fahatelo ny avy amin'ny Tsimiankina nahazo 9 faingo 15 isanjato raha tsy mbazafy Alain Jean. Faritany Analamanga distrika Ananjozorobe valim-pifidianana tamin'ireo birao fandatsaham-bato 2 amin'ny 7 sy 900 mpifidy voasoratra anarana 4 sy 300 sy arivo nandatsabato 7 sy 500 tapandraisana anjara 12 faingo 7 isanjato. Mitarika eo amin'ny laharana voalohany Razafintsoarana Edison avy amin'ny vovonana Firaisankina nahazo isambato 4 faingo 7 isanjato. Raveljon manda Erilaza avy amin'ny Irimary eo amin'ny laharana faharoa nahazo isambato 3 faingo 7 isanjato ary Mbelondry amparany Jean Germain Odon avy amin'ny Tsimiankina nahazo isambato 12 faingo 13 isanjato. Faritany Analamanga distrika Anankazobe tamin'ireo birao fandatsaham-bato 3 amin'ny 1 sy 900 mpifidy voasoratra anarana 700 sy arivo nandatsabato 3 sy 700 tapandraisana anjara 15 faingo 15 isanjato. Nahazo ny isambato ambony Razafomandiby Arjao Persi avy amin'ny Fivoy 1 faingo 90 isanjato. Eo amin'ny laharana faharoa Rasamierson Edi avy amin'ny Irimara nahazo isambato 12 faingo 10 isanjato ary eo amin'ny laharana fahatelo nahazo 4 faingo 7 isanjato Ravelona Nosy Mamtina Telesfort. Faritany Analamanga distrika Anandramasina tamin'ireo birao fandatsaham-bato 12 amin'ny 7 amzato mpifidy voasoratra anarana 7 sy 500 sy 5 arivo tandatsabato 7 sy 700 sy 2 arivo tapandraisana anjara
7 faingo 4 isanjato nazo ny sambato ambondy ny avy amin'ny Irimara Rakotomanga Ralainiary Andrianarsainy nazo isambato 7 faingo aotraray isanjato eo amin'ny lalana faharoa Andriamanjato Liantsobina avy amin'ny Tsimiankina nazo isambato 13 faingo 7 isanjato eo amin'ny lalana fahatelo nazo isambato 2 faingo 3 isanjato ny avy amin'ny vovonana Firaisankina Ramalanjaona Noel Lalaina Antarso. Faritany Analamanga district Antananarivo fahenina Birao fandatsambato 12 amin'ny 17 amzato mpifidy voasoratra anarana 17 sy 709 nandatsabato 5 sy 703 tapandraisana anjara 7 faingo 3 isanjato eo amin'ny lalana voalohany nazo isambato 5 faingo 7 isanjato Andriamampandry Todsoa manampy avy amin'ny vovonana Firaisankina eo amin'ny lalana faharoa Razana Mandimsoa Tantely avy amin'ny Irimara nazo isambato 3 faingo 3 isanjato eo amin'ny lalana fahatelo no misy ny Andriamiarantsoa avony fanjatanya avy amin'ny vovonany kolektifa ny Malagasy nazo isambato 3 faingo 7 isanjato. Faritany Analamanga district Antananarivo fahadimy tamin'ireo birao fandatsambato 20 amin'ny 2 sy 200 mpifidy voasoratra anarana 4 amzato sy 10 sy iray alina nandatsabato 2 sy 7 sy 3 tapandraisana anjara 4 faingo aotra 5 isanjato mitarika amin'ny isambato 2 faingo 4 isanjato Raoldina Ranaivo Erinantsoina avy amin'ny Irimara eo amin'ny lalana faharoa nazo isambato 3 faingo 15 isanjato Rahalambo Zafy Milolona Razafy tsy mialina Andriatsy voafetra avy amin'ny vovonana Firaisankina 20 faingo aotra 9 isanjato ho an'ny avy amin'ny kolektifa ny Malagasy Ramanandraibe Arfidy Edouard. Faritany Analamanga Antananarivo voalohany birao fandatsambato 17 amin'ny 2 sy 200 mpifidy voasoratra anarana 3 sy 7 sy 9 nandatsabato 9 sy 7 sy 3 tapandraisana anjara 17 faingo 3 isanjato nazo ny tambondy eo amin'ny lalana voalohany Razafy Manantsoa Antriniaina avy amin'ny vovonana Firaisankina nazo isambato 5 faingo 7 isanjato eo amin'ny lalana faharoa Andriamanoro Razafinarivo Augustin avy amin'ny Irimara 13 isanjato eo amin'ny lalana fahatelo Raolonarivo Solonavalo Paolo nazo 12 faingo 7 isanjato avy amin'ny Tsimiankina. Faritany Analamanga district Antananarivo fahatelo tamin'ireo birao fandatsambato 10 amin'ny 17 amzato mpifidy voasoratra anarana 3 sy 7 sy 3 nandatsabato 7 sy 310 tapandraisana anjara 13 faingo 15 isanjato nazo isambato eo amin'ny lalana voalohany 20 faingo 20 isanjato Mandrindra Arvony Gasikara Fensoa avy amin'ny Tsimiankina eo amin'ny lalana faharoa Rahalambo Manana Fenohersoa avy amin'ny vovonana Firaisankina nazo ny isambato 4 faingo 7 isanjato Rarson Gabriela Lalatina Silvia avy amin'ny Irimara 20 faingo 10 isanjato. Faritra Analamanga district Antananarivo faharoa birao fandatsambato 20 amin'ny 5 amzato mpifidy voasoratra anarana 10 sy 507 nandatsabato 20 sy 902 tapandraisana anjara 13 faingo 7 isanjato nazo isambato eo amin'ny voalohany 5 faingo 2 isanjato Arandrianarso Stanislas avy amin'ny vovonana Firaisankina ny lalana faharoa nazo isambato 3 faingo 9 isanjato Rakotomanga Lantoarvola avy amin'ny Irimara Razanandrainy Login avy amin'ny Tsimiankina nazo isambato 4 faingo 15 isanjato. Faritany Analamanga district Antananarivo Avaradrano birao fandatsambato 2 amin'ny 7 sy 700 mpifidy voasoratra anarana 7 sy 700 tonga nandatsabato 17 sy 300 tapandraisana anjara 13 faingo 7 isanjato nazo ny tambony 13 faingo 13 isanjato Andriamosa Benjamina Avitraina avy amin'ny vovonana Firaisankina Radafy Indranaro Andriamanga Thierry avy amin'ny Irimara 3 faingo 15 isanjato Andrianaina Arvelo Ajo avy amin'ny kolektifa ny Malagasy 7 faingo 14 isanjato.
faritra Itasy distrika ny Miarinarivo abrao fandatsambato 10 amin'ny 7 sy 700 ampifidy voasoratra anarana 7 sy 702 nandatsabato 7 sy 10 tapandraisana anjara 240 afaingo 220 isanjato nahazo ny sambato ambony avy amin'ny tsy miankina raha ary narivo ary manana lalana nirina nahazo 420 faingo 5 isanjato 20 faingo 2 isanjato raha tovo herina valona zafinjaka valmanana avy amin'ny vovonana firaisankina 7 faingo 3 isanjato rakotondra sofetra avy amin'ny Irmar. Faritra Itasy distrika na Rivonomamo abrao fandatsambato 220 amin'ny 3 sy 300 ampifidy voasoratra anarana 3 sy 305 nandatsabato 7 sy 702 tapandraisana anjara 9 faingo 220 isanjato nahazo tambony 9 faingo 7 isanjato randria mampiana Rajerson Antoine avy amin'ny Fivoy 4 faingo 7 isanjato rakotondra voavy Andrianjafinjanakolona avy amin'ny Irmar 9 faingo 7 isanjato rakotomanjato Edmond Rodin avy amin'ny vovonana Firaisankina. Faritra Vakinakaratra distrika ny Mandoto barao fandatsambato 20 amin'ny 170 amzato mpifidy voasoratra anarana 9 sy 709 nandatsabato 7 sy 702 tapandraisana anjara 2 faingo 7 isanjato nahazo ny isambato 4 faingo 3 isanjato ny avy amin'ny vovonana Firaisankina Andriambovonjy nantenaina Erso eo amin'ny lalana faharoa nahazo isambato 20 faingo 3 isanjato raha manandray be Yafitra Robert avy amin'ny Irmara 4 faingo 4 isanjato rakoto Ralahy Modeste avy amin'ny tsy miankina. Faritra Vakinakaratra distrika ny Betafo barao fandatsambato 70 amin'ny 470 sy 700 ampifidy voasoratra anarana 9 sy 709 nandatsabato 7 sy 704 tapandraisana anjara 7 faingo 270 isanjato eo amin'ny lalana voalohany nahazo isambato 3 faingo 5 isanjato Andria Taina Malala Livaso Martiavina avy amin'ny vovonana Firaisankina 3 faingo 7 isanjato fiarovana Lovanirina Celestin avy amin'ny Irmar 17 faingo 5 isanjato Andria Malala Thierry Gabriel avy amin'ny tsy miankina. Faritra Vakinakaratra distrika n'Antsirabe faharoa barao fandatsambato 2 amin'ny 270 sy 300 mpifidy voasoratra anarana 4 sy 700 sy ray alina nandatsabato 4 sy 704 tapandraisana anjara 7 faingo 220 isanjato nahazo ny isambato ambony 5 faingo 5 isanjato randria nantenaina Olivier Anthony José avy amin'ny vovonana Firaisankina 3 faingo 7 isanjato andria manampiso Alfred avy amin'ny Irmar 3 faingo 7 isanjato Raveloantra Nirina avy amin'ny tsy miankina. Vakinakaratra distrika n'Antsirabe voalohany barao fandatsambato 3 amin'ny 9 sy 700 mpifidy voasoratra anarana 7 sy 7 sy ray alina nandatsabato 3 sy 700 sy 7 tapandraisana anjara 3 faingo 7 isanjato nahazo isambato 10 isanjato Jean-François Michel avy amin'ny vovonana Firaisankina 3 faingo 7 isanjato Razafiny Maro Désiré avy amin'ny Irmar 3 faingo 10 isanjato Ratovy Maherson Manolaza Edy avy amin'ny tsy miankina. Voka-pifidianana navoaka ny CENI tamin'ny Norariva teo ireny anarantsika teo ireny voampitaina aminao ato anatin'ny fampahalalam-bavaoana ihany ny fivoaran'izay voka-pifidianana vonjimaika avoaka ny CENI izay fa mitaky ny valim-pifidianana madio sy mangarahara ny vahoaka malagasy amin'izao fiandrasana ny valim-pifidianana avoaka ny CENI izao fanadiady. Malona ny korondana maro samihafa nandritra ny androm-pifidianana omaly dia mitaky ny anjakan'ny famarinana amin'ny valim-pifidianana izay avoaka ny voamira maleo tena misahana ny fifidianana sy ny fitsarana avo momba lanam-pandrenana ny olo-pirenena ka izay olona tena tiany malagasy apetraka isolo vavazy eny amin'ny anteny mera-pirenena tena voafidim-bahoaka tokoa
no ivoaka amin'ny valim-pifidianana araka ny hevitrireo olon-tsotra. Fahamarina dia tena hoe ilaina mihitsy fahamarina anjaka amin'ny fahamarina mpangataka ny sehiranjato dia na zao ohatra hoe valim-pifidianana tsiko zao ny andrasa fa dia mba amin'ny filaminana sy marina sy mangarahara zao tokony tsy hisy korotana zany tokony tsy hisy ana fa senita zany tokony hoe mamoaka mangarahara le izy zay mba faniririn'ny vahoaka malagasy zay etsan-daniny ihany koa solombavambahoaka mijoro amin'ny rarina amin'izao fahasahiranany vahoaka izao sy olona mitazony teny nomena nandritra nireny fampelezan-kevitra ireny no takiany vahoaka malagasy mba ho tena mpisolo-bava tokoa rehefa tonga eny amin'ny tsimbazaza ka tsy ho solombavambahoaka mpanangatanana fotsiny sy mpingitrika fotsiny fa tena hitondra tolo-kevitra ampandroso ny distrika Nalany hoy ny atrany ny olon-tsotra. Dia amin'ny solombavambahoaka ny andrasana aminazy zao tena etaeta vahoaka mihitsy zany falampiana vahoaka tena mba tenena tamin'ny propaganda izy zany mba tokony hoe atao vahoaka fa tsy hoe rehefa mahazo toerana dia zavatra hafa ny avoaka mba hitan'ny fisolombavambahoaka mihitsy ny hoe ny any amin'ny fiainan'olona mihitsy ny zavatra ataony mba hoe isa-tokantrano zany mba tena hita ny fahatran'ny vahoaka fa tsy ny anazy menakavy ihany rehefa mandeha amin'ny fahamarinana izy dia misy vana ny fiainam-pirenena fa raha mbola hoe tsy tena mitondra na ny alina dia tsisy tombotsoa amin'ny vahoakany izy satria ny zareo ihany manana ny maha-izy azy fa le vahoaka madinika mitombo vahoamana. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray mampametra-panontaniana ny maro ankehitriny ny vaovao mivoaka sy miparitaka fa orinasa Keniana indray no anamboatra ny lalambe mikodana ampifandray Antananarivo sy Toamasina. Raha tsy aivina nefa dia ilay orinasa Egyptiana Samkreto no efa anazo ny tsenam-barom-panjakana anamboatra ny lalambe mikodana amin'irefy 190 kilometatra ary efa namoahana ampaham-bolatra ny amin'ny $190 tapitrisa $. Betsaka ny apitsopitsony mila rahana rehefa anao tetikasa toy ireny hoy ny teknisianina iray tafaresaka tamin'ny mpanao gazety Azery Nomenjanahary sy mbola avatsara. Ny volana Novambra 2024 natao tamin'ny fomba ofisialy teny Avolony sy ny teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa Egyptiana izay nahazo ny tsenam-barom-panjakana anamboatra ny lalambe mikodana na ny autoroute ampifandray Antananarivo sy Toamasina amin'irefy 190 kilometatra. Efa napiditra fitaovana teto ilay orinasa Egyptiana ary nanomboka nanao ny terrassement sy ny fanotorana. Nambara fa hovitaina ny farantaona 2024 ny 20 kilometatra amin'ny lalambe mikodana io. Aty amin'ny volana May 2024 tsy misy autoroute vita tara na iray metatra aza hatramin'izao. Mivoaka ihany koa ny vaovao fa orinasa Keniana antsoina hoe GAG no anao ny autoroute Antananarivo Toamasina. Mampiahiany maro hatrany am-boalohany ity vaovao mivoaka izay mbola tsisy nanamarina na diso hatreto. Tsy vita mora io tetikasa io ary mbola betsaka ny pitsipitsiny tokony mbola ho atao saingy natao tefy maika hoy ny fanazavana teknisianina iray raha nitondra ny heviny momba ity tetikasa ity. 2024 tokony efa nisy 20 kilometatra vita goudron fa za eto te hiteny fotsiny ihany hoe ny projet tahaka ireny tsy anjaza, tsy vetivety, tsy afaka resahana, tsy afaka anaovana communication zany dia hoe vita. Fa raha manao autoroute zany tena fotoana lava ny ilaina ary tena vola be ny ilaina. Dia midika zany fa izay filazana rehetra miseho hoe anao an'izao amin'izao fotoana izao tsy ao anatin'ny kajy mihitsy zany rehetrarehetra zany. Teknisianina efa miara-mahalala an'izany avokoa fa manomboka indray zao mandeha ny resaka rehetra hoe niova indray mpanamboatra azy eo tsika mahita izy fa ny zavatra hita aloha zany mbola tsisy goudron hitantsika mbola tsisy autoroute hitantsika fa ny autoroute zany koa lala mahitsy fa raha misy lalana vilivily any mbola mety fanamboaran-dalana tsotsotra ihany angamba ilay izy fa tsy nanao étude mihitsy aloha sika nanao anazy fa tenenina fotsiny. Mety misy nanao étude taloha fa tsy le manatanteraka azy manao anazy tsy voatery koa nefa izay zavatra fa le olona anatanteraka koa mila mahalala an'le étude ka mbola ilaina daholo ny fianarana ny lalana amin'ny nofotany favaratra ny manodidina rehetrarehetra misy amin'ny le hoe impact environnemental zany mbola tokony atao saingy
ny zahana izy natao talohan'ny fifidianana présidentielle zany novana propagande fa amin'ny ankapobeny manao lalana zany indrindra ho autoroute izay mbola tsy natao Madagasikara. Manana tsaikefa ny orinasa manana tsaikefa angamba ny ataoko hoe teknisiana malagasy fa raha mbola hoe autoroute tena zay mihitsy le anarany tena mbola mila étude amin'ny fotoana maro izy ary tsy ho vita vetivetika amin'ny ankapobeny zany le fiovali le nanao azy ny hoe iza indray iny moa anjara fanjakana amin'ny ankapobeny tena hoe miteny hoe iza tokoa nanao an'lisy ary hoviana ohatrinona efa angamba efa ho avy ny ataoko hoe député afaka manao fanadihadinany amin'izany ary efa maro be mpanohatra ao anatin'lisy dikan'izay tokony hivoaka tsoaty zany hoe iza tokoa nanao azy ohatrinona volalany hatramin'ny roviana vita. Raha tsy aivana dia tanimbary fiveloman'ny mponina an hektara maro no tototry ny tany mena, volo maro no tsimbaina ho fanamboarana ity lalana ity. Na ny fanonerana azy mbola ifandritahany ireo tompony tany amin'ny fanjakana ny fitakiana azy. Nesorina hatramin'ny tarehy jeneralin'ny ONE rehefa nitaky ny tokony anaovana ny fanadihadiana ara-tontolo iainana mialoha ny nanomboana ny tetikasa. Mametra-panontaniana ny tsirairainy amin'izay mety ho olana tamin'ilay orinasa Egyptianina satria efa namoaam-bola 500 tapitrisa dolara anaovana ilay 20 kilometatra izay tokony novitaina tamin'ny faran'ny taona 2024. Mitotaly 2 miliara dolara latsaka kely ny sandan'ity lalambe migodana ity ka 20% n'izany vola izany dia iantoana ny fanjakana malagasy. Ny ambony kosa amin'ireo findramam-bola sy ny fanampiana avy amin'ireo mpamatsy vola. Fantaniana mipetraka sy mila valiny avokoa izany satria volam-bahoaka no resaketo ho iatrany ity teknisianina ity. Pejiny sosialy kosa indray mitombo isatrany ireo olona lasibatra amin'ny rara ady sy fifanolanana ara-tany eto amintsika. Tranga iray niseho eny Soamanandarina eny amin'izao fotoana izao tany-pianakaviana iray sady fampiasan'ny mponina manodidina no misy mikasa aka amin'izao fotoana izao. Mijoro manohitra izany izy ireo noho ny fisian'ny fanohenana ny opposition eny amin'ny ambaratonga am-pahefana momba izany. Ando Miaratiana sy Andry Rakotomara. Tany mirefy 27 metatra toradro lalam-bahoaka no sady fampiasan'ny olona maro misoratra amin'ny tompony ara-dalàna ary réquisitionné no misy mikasa aka ety Soamanandrarina amin'izao fotoana izao. Efa nisy ny fanoherana na opposition napetraka eny amin'ny ambaratonga am-pahefana misana ny ady tany saingy miziriziry anao ny borinage ilay milaza afa efa nahazo ny tany noho izy ireo efa manana titre raha ny fanazavana. Dia amin'izao fotoana izy misy mitady aka misy nangataka zany dia nefany le réquisition zany tokony azonao misy didi-pitsarana no nanafoana le réquisition. Izay vao tokony afaka mikitika raha hoe misy mangataka ary tsy terrain domanial tompony réquisition fa propriété privée non immatriculée. Dia izay mahatonga anay mijoro mbola manao ny opposition. Ankehitriny nefany misy olona ilatsaka anao bornage fa hoe manana ny titre. Dia io no mahatonga anay eto anao metraka ny opposition ary le opposition apetrakay tsy zao sur terrain zao ihany fa efa misy déposé any amin'ny topo ny service de topographique a Avaradrano. Dia mbola misesika ihany zareo anao ny fametahana borna eto amin'ny toerana. Tsy nisy didi-pitsarana, tsy nisy fifanarana saingy laza ho manana ny rariny eo ny ankilany. Tranga izay mampametra-panontaniana no misy ambadika hafa ho ny fanazavana ny tompony tany. Izay satria efa nisy ny descente talohan'izao tamin'ny 2014. Dia ny décision niraisina tamin'izay efa rejeté n'ilay olona iray fa nenainy hoe ho tohizana. Izay no mbola misoratra ao amin'ny réquisition. Dia gaga izay ankehitriny fa misy dossier mipotra tapoka aty aoriana izay tsy fantatra hoe ahoana ny nahatonga an'io. Tsisy didi-pitsarana, tsy misy ninina. Izay mandeha makany amin'ny domaine nefa arirarira izay satria natramin'ny juridique certificat de situation juridique raha maka izay ananao meny anay inona moa zany inona de recherche infructueuse no azonay. Izany hoe tsisy nininao zany dia tsy fantatra hoe inona le antony dia lasa bloqué zay amin'ny anohizanay ny taratasinay.
efa nampilazainy tompon-tany momba ity tranga ity ny fokotany ary nilaza fa tsy manaiky izany raha mbola misy ny fanoherana opposition mipetraka manao itray izao tranga izao ihany koa ireo mponina ary nanao fanangonana tsiny raha ny fanazavana trany tazana tetỳ antoerana moa ireo nilaza fa nahazo ny tany niaraka tamin'ireo fitaovana fandrefesan-tany androany tsy nahazona vaovao kosa izy ireo manoloana ity tranga ity na izany na tsy izany mila hijerena vahaolana maika ny resaka tany eto Madagasikara izay anisan'ireo mitarika korontana sy disadisa mpiaramonina tsy vao izao mantsy no misy resaka ady tany toy izao fa matetika ary mitombo isatrany fanamarika ny nanazanazahoana ny fahaleovanteny Madagasikara afaka roa tokom-bolana eo efa hita eny an-tsena eny ireo mpivarotra sainam-pirenena amin'izao fotoana izao amariky ny fiandrianam-pirenena ny fananganana ny sainam-pirenena Mira Rabe Arsosy Mateo Prince. Maro malagasy tsy mahalala mahazava-dehibe fananganana ny saina isa-tokantrano. Fomba sarobidy manamafy mahazava-dehibe ny nahazahoantsika amin'ny fahaleovantena no fananganana ny sainam-pirenena tanterahana mandritry ny volana Jona. Ny loko fotsy mitsangana midika ho fahadiovana, ny loko mena mitsivalana midika ho fiandrianana ary maitso mitsivalana midika ho fanantenana. Maneho ny firesakina ary miaro ny soatoavina mampiray ny malagasy tsy vaky volo ny fanatanterahana izany. Fomba iray ihany koa ahatsiarovana sy hanajana ireo tia tanindrazana ny tolona sy lavo ho an'ny fahaleovantena Madagasikara. Hita miendanja ny fahavitrihan'ny ankamaroan'ny olom-pirenena manangana ny saina ankehitriny. Fiheverana diso matetika na ihany koa ny rotorotom-piainana ny alaolana arosy ny ankamaroan'ny olom-pirenena amin'ny tsy fananganan-tsaina. Mila tsaroana kosa fa zava-dehibe ho antsika ary tokony iriariana ny fananantsika amin'ny fahaleovantena sy ny fiandrianam-pirenena. Amin'ny ankatokony mahavaingy sisy antsika izay ny mamalagasy antsika na tamin'ny andro fagolara izay ny fanajana ny tanindrazana misy antsika dia ny sainam-pirenena malagasy. Ny olona tsy tsy afaka nangan-tsaina zany dia tsy haiko hoe manary ny mahasoatoavina mamalagasy azy satria io ny mahariharihy antsika mamalagasy antsika. Voalohany indrindra aloha ho ana efa zokolona efatra amby fitopolo taona zao. Ny mahazo pirenena antsika mamalagasy antsika zany voalohany indrindra dia ny fanajana ny soatoavina mamalagasy antsika. Fanandratana avo mavona pirenena mamalagasy antsika. Izay ny amiko. Zava-dehibe ho antsika rehetrarehetra zany ny fananganana, ino ny faneva antsika, ino ny voninahitry ny tanindrazantsika. Rehefa mipaika ny volana Jona dia miofahofa manirana ny nosy ny sainam-pirenena, maneho firesakina ary miaro ny soatoavina mampiray ny malagasy tsy vaky volo ny fanatanterahana izany. Maresaka iraisan'ny pirenena mitohy ny fifehezana ataon'ny Rosia ny Ukraine ny refitra indray ny bomba tao Donetsk akanafatesana olona izany sy ade zazalahy kely iray sy iray mpianakaviana iray. Tao anatin'ny valambe efapolo olona roa raha no maty vokatry ny daroka bombana ataon'ny Rosia tao amin'ny faritra Selidov any Ukraine. Laza ny sampandra misahana vonjy taitra Ukraine fa anisan'ireo niara-monina ny zazalahy 13 taona izay hita tao anaty korotam-bato ny fatiny ary lehilahy iray 15 taona. Namarana fitetezam-paritra tany Eropa amin'ny filoha Ukrainiana izay nanavoasiny ny fifanarahana momba ny fiarovana tamin'ny firenena maro ny amin'ny fanomezana fitaovam-piadiana sy fiaramanidina vaovao any Ukraine. Mitazana ny tsindratrany anefa ny Rosia manoloana izany ary nanamafy ny fitokonana ataony amin'ireo faritra feheziny Ukraine any amin'ny faritra atsimo Donetsk. Tapitrary ny fampalalam-baovao tompo klasy tompo vavy ankasitrahana fenona ho vaniaraka taminay hatramin'ny farany. Elo Marty.